Fa nitsidika ny tao Morondava kosa ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement an'izay fotony ny favoazan'ny orinasa Sukoma tao Analaiva Morondava ny délégation izay nitarihina Andriamatoa Cool Roger akoatr'izay nampionona ireo manamanjo ihany koa ny Prime Ministre sy ireo délégation mafonja izay nitarihiny tonga tany amin'izany tanàna ny Morondava izany. Potika ny orinasa Sukoma no nifandrombana izay nitranga ny Alarbisy ny Alakamisy lasa teo. Ny trano fiasana, fitaovana samihafa toy ny milina sy fiara miampy kojakoja samihafa no ringana. Ny Sukoma izay anisan'ny orinasa goavana ao amin'ny faritry Menabe ary miantoka fiainan'ny mponina maro any an-toerana. 2 mahery ny isan'ny mpiasa raikitra sy antselika ao amin'ny orinasa. Any Malagasy ny orinasan'ny Siranala izay lasa Sukoma. 500 isan-jato ny petrabola ao amin'ny orinasa no any fanjakana, ny 530 isan-jato no any tranom-piantohana avana. Manao location gérance na manofa fitantanana ny Sukoma izay sinoa no mitarika azy nanomboka ny taona 17 sy 1990 fifanarahana izay maritra 12 taona. Nanavao sy nanatsara ny mila tanteraka ny Sukoma noho ny fitaovan'ny Siranala efa antitra. Nanana olana trano ny mpampiasa sy ny mpiasa fa voavahatrany zany. Anisan'ny santionana amin'ny olana ny fangatahan'ny mpiasa antselika ho mpiasa raikitra sy ny fampitoviana ny karama eo amin'ny samy orinasa mpamokatra siramamy. Tamin'ny tia nefa dia niafara tamin'ny fahampotehana goavana ny fitakiana izay narahana fanakorontanana sy fandrombana. Manana anjara toerana eo amin'ny toe-karena sy sosial ny mponina ny orinasa mpamokatra siramamy Sukoma ho ny Prime Ministre ary tsy maintsy arenina ny orinasa. Ity firenena tia na dia voanareo korontanandro hoe roa tompoko dia tsy mety hitsaka indray ity firenena tia hiditra amin'ny lalana mahitsy. Ary zany zahay tsy hiraviravin-lalana fa tsy maintsy miverina hiady amin'izany. Niady zay amin'ny tsy fandriam-pahalemana tany atsimo eto koa zay tsy maintsy hiady amin'izao tsy fandriam-pahalemana amin'ny asa lehibe eto amintsika izao. Ary zahay tsy hijanona amin'izany efa ny lalàna ireo ministra isan-karazany ireo dia efa miasa momba an'izany, miasa manapetraka ny lalàna ministra ny justice, miasa manapetraka ny fanjakana tsy njara-pahefana ny ministra ny atitany. Sahala amin'izany koa ministre de l'industrie, ministre de fonction publique ary ny tenako moa dia mandeha hatrany atsimo hatrany amin'ny Ambovombe miditra any ampovoan'ny olona any ampovoan'ny dahalo. Tsy ny fitiavako azy zany, ina moa ny tiavako hoe hiditra ampovoan'ny dahalo fa mba hitiavako hiverenana ny filaminana amin'ity firenena ity. Efa manomboka ny fanadihadiana mikasika ny fahavoazana sy ny famantarana ny entana sisa tavela taorian'ny asa fanakorontanana sy fandrombana ny orinasa Sukoma. Ny tafa sy nijinika tamin'ny mpiasa ny délégation nanotarian'ny Prime Ministre ahitana ny ministry ny industrie Jules Etienne Roland, ny ministry ny asa-panjakana, ny asa sy ny lalàna social Maharanty Jean de Dieu, ny sekretera panjakana miadidiny Gendarmerie Pirenena ny generaly Paza Didier ary ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena Elson Brisson Erafa. Mikasika ny fanarenana ny orinasa sy ny hoavin'ny mpiasa no resahana tao anatin'izany.